Izay no eo amin'ny taranja bola lavalava amin'ny farany herinandro zany no tanterahana ny lalao malasadalina raha ny fandaharana no miheno zareo avy amin'ny fédération dia ny 3FB ikatroka amin'ny TFM ary ny cheminot kosa ifandomany tamin'ny Manosby. Izay no mitondrantsika ivady ihany koa eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Tontolon'ny baolina kitra zay mazava ho azy fa mahafotaka amin'izao fotoana izao ny fanomanantenan'ireo ekipa malagasy ny Knaps Sport tompon-dakan'i Madagasikara sy ny AS Michel Elgeco Plus izay tompony amboary ary soten'i Madagasikara amin'ny fifanana afrikaine nefa ao anatin'ny fanomanan-tanteraka izy ireo satria amin'ny fahavalon'ny volana febroary sy ny fahasivy moa zany no alaovana ny lalao mandroso samy any ivelany avokoa ho an'ny AS Michel Elgeco Plus manokana dia nanao lalao fanomanantena izy ireo tamin'ny titolakandro ity tany amin'ny kanjany Karion tany ka ny ekipan'ny Genelec FC niaraka tamina mpilalao vitsivitsy izay mpilalao malagasy mila ravinahitra any ivelany no nifandona tamin'izy ireo ary dia resiny tamin'ny isa 5-2 izany ekipa izany nandritra taorian'izay lalao izay ihany koa no nanomezan'ireo mpitantana ny ity ekipan'ny AS Michel Elgeco Plus ity fanazavana bebe koa ny mikesika ny fanomanantenan'izy ireo izay ny fandehanana any Seychelles izany sy ihany koa ny mikesika ireo mpilalao vitsivitsy izay mety hifindra toerana na mety ho alainy ity ekipa ity. Tamin'ny isa 5-2 no nandavony ekipan'ny AS Michel Elgeco Plus ireto miakanjo mena ireto ny ekipan'ny Genelec FC nampin'ireo mpilalao malagasy mila ravinahitra tsy La Réunion Toandry Nody sy Bobralaiko tolakandrio tany Karion. Lalao izay mbola tafiditra amin'ny fanomanantenan'ity ekipa sotenan'ny malagasy amin'ny fiatrehan'ny fifanana afrikana ity. Toepelana sasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 3 ireny ekipan'ny Roscareka tamin'ny alalan'ny baolina roa tafidry Bobby Bera sy Bela. I Ivan kosa namono isa tokana ho an'ny Genelec FC. Taoriana ny fialan-tsasatra dia niezaka nampiditra ireo mpilalao tao aminy sy nampiodina azy ireo amin'ny toerana samihafa ny Saint Michel. Nisy vokan'izany rehefa nampiditra ny baolina roa fanampiny ho an'ny ekipa tompona ambaran'ny Madagasikara indray i Samson sy Ivan. Marihana fa tokony ireo mpilalao mila ravinahitra sy nosy rahavavy nanao ity lalao ity saingy efa lasa namonjy ny toerana ilalaovany avokoa izy ireo ka dia mpilalao vitsivitsy ihany sisa no niatrika ny fifanan'androany io. Taoriana ny lalao fanomanantena ity moa dia nisy ny valandresaka ny fanaovan'ny mpitantana ny AS Saint Michel tamin'ny mpanao gazety nolazain'izy ireo tamin'izany fa efa vonina tanteraka ny ekipa andeha hiatrika ny lalao savaranando mandroso amin'ny Coupe de la Confédération aty Afrika ikatrohany amin'ny Saint Michel United any Seychelles ny asabotsy 9 febroary avy amin'ny 4 tolakandro. Fantatra ihany koa fa ny 4 febroary avy no hanainga ny délégation malagasy nolazain'izy ireo fa eo andala mpikarakarana ny taratasy ahafahany Ivan milalao eo amin'ny ivon'ny FMF ny mpitantana ny AS Michel. Torak' izany ihany koa dia nitondra fanazavana ny amin'ny mety andehanana ny Grandison any amin'ny ekipan'ny USST Tamponaise tsy La Réunion. Nambaran'ireto mpitantana ireto fa mbola tsy voafaritra mazava izany resaka izany sarotra ihany izany ho ihany izy ireo satria mbola andeha hiatrika fifananana any Afrika ny ekipa ka tsy tokony amelan'ny mpilalao andeha aloha hatreto. Baolina kitra izay ihany dia sokady zokony kosa indray ao amin'ny sokady vétéran zany. Nitanterahana ao Malazabotsy ny fanitsanana teo amin'ny andro farany ho an'ny super vétéran ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny fazy Vetsikazomanga manao akanjo mavo amin'ny sasy ny FGSDM manao akanjo maitso nandresy tamin'ny 7-2 ny FGSDM izay efa tafita amin'ny ampahivadalana lalao faharoa tokony natao tao aorian'ity dia ny fiorana teo amin'ny cheminot sy ny MGB tsy tonga ara-potoana moa zareo MGB ka dia nivoaka nandresy tsy niady ny cheminot tamin'izay lalao omaly izay nitanterahana amin'ny farany herinandro avy zao ihany koa ny ampahivadalana eo amin'izay fidinany tompon-daka ny ligina nalamanga ho an'ny sokady zokony izay.